mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falmeraba antsika tsirairay avy indray tratra ity talata fa 1 volana aprily ity manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy indray tonga amin'ny lesony lehibe isika dia manasa antsika naaraka izany hatramin'ny farany mialohan'ny dirantsika amin'izany efa dia rehefa avakantsika. Tompo Andriamanitra eo mbola fifaliana manaitrany mianatra ny teninao anio misaotra tompo fa ny fofinaina dia afa aminao menao tompontsoa izay ahafahanay mahita ny voninahitra indray ametezana tompo anadio anay anafaka anay amin'ny famarinana rehetra ary koa mitenena manoloana anay mandrese lahatra ny fonay mba ahafahanay miroso amin'ny zavatra ny fahamasinana hatrany aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe tantara-pahasoavana dia antsika antrany amin'tsianjery apokalipsy 4:7 manao hoe ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Amen. Ny afatry ny anjely telo dia tantara-pahasoavana, tantara-pitiavana tsy manampetra ny mpamonjy iray izany, tantaran'i Jesosy izay tiantsika loatra ka naleo ny aritra fahafatesana toy izay ahita ny ray amintsika ho very, toy izay ahitana ho very, toy izay ahitanao ho very. Tantara-pitiavana tsy mety ritra, tsy mety lany, tsy makaleo, tsy takatry ny saina mihitsy aza mandrakizay ary tsy manapataperana izany. Tsy misy zavatra ka tsy efa hitan'Andriamanitra mialoha, tsy mandaitra aminy rivo-piovana entin'ny safidin'ny olombelona araky ny efa hitantsika ny drafiny anafaka amintsika amin'ny fanapahan'ny ota dia tsy nataony tao anatin'ny fahamaizana rehefa hitan'ny nanangasangany ny ota sy ny aratsiny. Tsy mba nanapoka an'Andriamanitra ny tantara mahatsara avy ny fahotana fa izany rehetra izany dia efa hitany misongadina mialoha avy hatrany. Jerisika ny apokalipsy 7:9 manao toy izao hoe ary ny ankoka eo anoloan'ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana zanak'ondry izay voavonatra amin'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Ao Petera 1:2-20 ka hatramin'ny 20 kosa izy dia manao hoe fa fantatrareo fa tsy maintsy mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena dara izay azonareo tamin'ny etin-drazana fa ny rany soan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo. Ny andalan-teny hoe filazantsara mandrakizay dia miresaka ny amin'ny lasa, miresaka ihany koa ny ankehitriny ary ny hoavy. Raha namorona ny olombelona niaraka tamin'ny fahafahamisafidy ara-moraly Andriamanitra dia efa tsinjony mialoha fa nao safidy diso izy ireo. Raha afaka misafidy ary ireo voariny dia afaka misafidy koa ny komy amin'ny toetra ny Andriamanitra be fitiavana. Ny any fomba azo nisoroana an'izany dia ny namoronana milina, namorona robot zany azo nofehezina sy nobeko ny drafitra avy any an-danitra, ny fanerena ankatoany nefa
dia mifanohitra amin'ny toetran'Andriamanitra. Mitaky safidy ny fitiavana ary vatany vao manana fahafaha misafidy ny voary dia afaka manao safidy ratsy izy. Noho izany dia efa voavolavola tao an-tsen'Andriamanitra ny fikomian'ireo iray talohan'ny ray aman-drenitsika zany voalohany tao Edena ny drafimpamonjena. Ny drafitry ny fanavotana antsika dia tsy noheverina taty aoriana na nalamina tao arian'ny nahalavo any Adama tsy akory, fanambarana zava-miafina izay voafina atra ny fony fahagolo zany, famelabelarana foto-kevitra izay niorenan'ny fiandrianan'Andriamanitra fahagolo zany. Tsy miresaka fotsiny amin'ny lasa sy ny ankehitriny ny filazantsara mandrakizay, fa izy no fototra iorenan'ny ho avy feno fanantenana. Miresaka ny amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny ilay maniry mafy ny hiaraka amintsika mandrakizay izany. Rafitina ny lesona antsika androany dia tena tantara-pahasoavana tokoa, tantara-pitiavana no nasehon'i Kristy atsika, nasehony mpony lanitra ho atsika mihitsy. Fa na dia mbola tsy ary raha zaho sy anao, mbola tsy nanota zao da masiva dia ny keny ary ny raisiny ny risika rehetra fa mety ho lavo ny taranak'olombelona. Zany anefa tsy nanosika azy ny hoe aleo atao robot ny olona anaiky ny lalàna rehetra izay apetrakitsika, fa nameny fahafahana feno Andriamanitra mba entiny hanehoana ny fitiavana. Ka na dia lava azy isika dia nanome ny fanavotana mandrakariva izy. Ankehitriny dia toy izany ihany koa isika mbola manana safidy ny hanao ny tsara, manana safidy ny hanao ny ratsy. Ankehitriny anefa dia efa nomena Andriamanitra atsika, na dia ao anatin'ny tontolon'ny fahotana isika, nomena atsika ny fandresena. Natolony ahy zany ny fandresena, natolony anao ny fandresena, natolony ahy ny fanavotana, natolony anao ny fanavotana. Kanefa anjarantsika no mandray azy. Tsy azon'Andriamanitra atao ny manome azy ankaterena, fa anjarantsika no mila mandray azy ary manaiky azy ho tompy sy mpamonjy atsika. Amin'ity androany ity dia aoka isika hanavao mandrakariva ny fanoloran-tena ny ao amin'i Kristy, ka hialantsika ny lainga, ny famitahana, ny izay fomba n'izao tontolo izao rehetra, fa aoka handray ny Kristy fahamarinana isika, ka andeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinany mandrakariva. Ao aminao tokoa ny izany teny izany ary ampiorina no ny finoana mandrakariva ny ao amin'ny tompo. Vavaka isika, saotra anao zay ray hoany amin'izany lesona nomenao anay io izany. Saotra anao izay tsy manary anay amin'ny fotoana rehetra, fa mampiverina anay mandrakariva amin'ny trafitra izay hitanao fa mahasoa anay. Tompo, tantany mpanomponao rehetra izay manaraka izao fandarana izao tsy ho very anjarany aminao indrindra ny amin'ny fanjakanao, fa toany amin'ny alalan'ny tanam-pahasoavanao ny amin'ny atao rehetra. Tonona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.